Taloha isika mihaino dia amin'izao fotoana izao isika mijery. Inona indray ary zany resaka izany? Tany aloha ny ingénieur du son no resaka eto tsy mbola nisy zany spectre zany, tsy mbola nisy ny courbe, tsy mbola afaka nahita an'izany hoe RTA zany fa nanao mix tamin'ny alalan'ny sofina. Dia natao ny comparaison dia noenona dia natapahana ny hevitra. Dia tena tsara ny son ary dia tena mahafinaritra mihitsy. Fa ankehitriny mijery aloha tsika mialohan'ny haino. Jerena amin'ny alalan'ny maso raha ohatra ka mahitsy tsara, raha ohatra ka tsisy bruit, raha toa ka hita hoe mahitsy tsara le son. Nefa raha hitan'ny maso hoe madio le izy zany akory tsy midika hoe musical le son. Ny olana mantsy rehefa jerenao amin'ny masonao le son dia mandainga aminao ny atidohanao. Dia lasan'ny masonao no maka ny contrôle, zany hoe ny masonao no lasa mieritreritra dia le sofina zany manaraka eny fotsiny. Dia ny vokatra azo avy ao anatin'izany dia hitan'ny maso hoe milamina tsara le mix fa tsy voatery hoe azo aina sy hiaina tsara ilay mozikanao. Dia mampirisika anao hanao fanoharana kely any amin'izay toerana misy anao any hoe manaova mix anankiray dia aza mbola alefa mihitsy le son, zany hoe vonoy ny moniteur dia régleo arakaraka ny masonao sy ny fahazaranao manao anazy ilay izy. Dia rehefa avy eo enoy dia ao anatin'izay contexte anankiray izay ihany ny fitaovana nampiasainao mitovy ihany fa ny sofina indray no ataovy manao ny réglage dia ho hitanao fa samihafa mihitsy ny résultat, nefa ianao ihany no manao ny mix. Ny zavatra tena tiako hampita aminao amin'ny alalan'ity vidéo ity dia taloha nampiasaina ny fitaovana satria nilaina izany, kanefa amin'izao vanim-potoana izao indray lasa fahazarana fotsiny ny mampiasa fitaovana. Maro amintsika izay mijery an'ity vidéo ity eny fa na ianao io aza dia mety manana fitaovana izay tsy fantatro akory ny asany, tsy fantatro akory izay tena tombony azonao ao anatin'ilay izy fa tianao ampiasaina fotsiny satria isan'ny fitaovana anananao. Zany akory tsy midika hoe reny analyseur de spectre reny na reny RTA reny dia zavatra tsy ilaina na hoe zavatra ratsy akory, tsy izany fa tsy reny no tokony anapa-kevitra eo amin'ny toeranao. Ny amarana koa azy dia izao, hainao ny maso fa ampitomboy ny fihainona. Ny son dia zavatra tsy hita maso fa tsapa sy henon'ny sofina.